Fanambarana antony ny fivoaran'ny raharaha mahakasika an'Andriamatoa Monjavy. Izay mpikambana ao amin'ny OMC Tomasina dia manao zao fanambarana izao. Voalohany, misaotra sy mankasitraka era-po era-tsaina ny vahoakan'ny Tomasina tsy misy ankanavaka noho ny fanarahana tamin'ny Kitsipo ny antso amin'ny fitoniana sy filaminana nataonay OMC sy ireo ray aman-dreny avy amin'ny adopta ary ny fikambanan'ny Andriambo. Tsapa fa manjaka eto Tomasina ny fihavanana sy ny fifankatiavana ka tsy ravan'ny mpisopatra izany. Faharoa, efa nanatona ny tangalamena teny Ambodisaina koa ireo ray aman-dreny avy amin'ny fikambanan'ny Terakandroy, notronon'ireo fikambanana maro avy amin'ny Grand Sud, naneo ny teny fifonana sy nangataka sazy mba hamerenakasina ny tanànan'ny Tomasina. Tampirahalaina tokoa no nizoran'izany fifampiresahana izany ka amin'ny alatsinainy ho avy izao no hamaritana ny fombafomba atao amin'izany araky ny fombandrazana Betsimisaraka. Fahatelo, efa voaray teo anivon'ny fampanohavan'ny fitsaranam-baratonga voalohan'ny Tomasina ihany koa ny fitoriana avy amin'ny solotenan'ny mponiny Tomasina ka nanokafana fanadiadiana izany. Fahaefatra, rehefa vita ny fiainonan'ny mpitory teo anivon'ny mpitandro ny filaminana ny sahanan'ny fanadiadiana teto Tomasina dia nalefa avy hatrany any amin'ny foibe any Antananarivo ny fitanana an-tsoratra mahakasika izany ny sabotsy 12 Aogositra 2024. Fahadimy, Andriamatoa Monjavy kosa dia efa voatana any Antananarivo tao arinan'ny fisamborana azy tany an-toerana ka efa manao ny famitorana sy fakanam-bavany azy ny mpitandro filaminana miandraikitra izany nanomboka ny sabotsy 12 Aogositra 2024. Hatolotra ny fitsarana avy hatrany moa izy rehefa vita ny fanadiadiana. Noho izany dia mbola miantso hatrany ny fitoniana sy ny filaminana izahay mba ho tombotsoan'ny tanànantsika. Saotra tompoko.